Yang mengalami itu dia melakukan penolongan sekali terjadi ini faswar ini setiada dan bapa di mana karai Yesus Kristus itu mencikia. Amin. Rani ransi semua fitesan tim cam jauh kemalala dia mengenai isi di fapsan tim di mana dia di petang dan lalu putri di Nasarla saya biasa dia kita bermasna yang Fransa jadi semua yang tumbuh kebiasaan dia siapa kebiasaan sikit itu yang kiri sih lah sini pun yang tunjuk si jauh di sana tim di mana sikit sesuai fan by faktu lembar sekiris armaga gatiti nanti ewa sampai dari sana di solat sekian tuh fakta fakta isang tim na liman sa Tifadina. Kapag nakusan di faksaran tim na liman na meron sekian dia ditingyaw natin doon sa kirto na masasabiafan na piyabakan sa Filipe sa kirto na ni Hefsikem matikanatay sa ni kirto na Fatima Kulo Lurin ang figuran sa Sukis dito Madagascar na Hefsikem mo isikyap ni kirto na Fabranzato sa inidiran ni Misiuna LMS ng Madagascar azo lazana yan ko kaptardalana kami fiturin ng Filasansara walang sa mus palaratsik zani kambola fasi kaya na kitsikit ang mga Kristiyan na tsika mutur no Filasansara na diya di firin ni Misetsik yan ariyo rating isora tsika na naman di dimton na yurin na neftsikim mayat Quebeca izay mapisitsika semakin matsika ang softonso. Yang bermalam itu nanti menuvan itu nama samnya flusika isama nanti fadiba ya bro arma melaya mungkin itu di rutin fadiba na kureu di faksa kono natin sutin na liman tegsa e fatia di sota na liman tegsikem non fa di montona di urena ni sebelum satu mendiran di misionera di Madagascar dia izotin na naman yung timutfarua tuk voluan yung dinfavata pan voluan izay nangalanan zang tin fanibzan yan ang neftsikem marati manitan ni fatona si far marachang tonor mapulo si ruarivo amni narang tuk kaza menat di uvava no bem do psique quase a menat di uvava no bem do psique ya na malalo mitungo izantin na limantra izentona izantin na limantra mapriski izan no tenin ni apostoli sa suratan ni arsiatini no suratan na wan timut sa malala refa tawa na fatang mananti titi no nandeha ni rana itu no Filasansara itondra fiangonana ifampizaran mamo fahasoavan Jesos Kristy tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ankoatran'ireo fanamana maro samihafa, ankoatran'ireo fitokony aizana mitondra ny Filasansara sy ny hafa rehetrarehetra, eo io koa ny apôstôly koa aza menatra ny ovavolombelona tompitsika. Aitsika tsara zany atao hoe menatra zany havaka, rehefa menatra ny olona tsy hita zay atao matahotra izy misalasala izy ny fiainana to tsy mafaly koa izy tsy manana fiavana anao zavatra izy zay mahamenatra azy aitsika tsara zany rehefa ny ankizy no saina manao hoe atao vitsenjero menatra izy midongodongo eo izy tsy hita zay atao ary nefa rano dia mitomany ary izy satria izay mba firovatena ao anatiny ao ary dia ireny rehetrarehetra ireny nofinosiny atao hoe aza menatra koa raha ilaza nisika ny tenin'Andriamanitra isika ty amin'ity firenen'ity isika rehetra zay tafavoatahany zao ary inoko fa tsy hoan'ny efitsika miandro zany taontsika rehetra dia izao kristianina isika aza menatra ny vavolombelona tompontsika raha fitiny zany miavaka ity aza matahotra amin'izao vavolombelona fa kristianina ianao aza misalasala amin'izao vavolombelona fa kristianina ianao mety eza mofaly ianao ary manam-pitiavana fa kristianina ianao ka mandray ny famonjeny Jesosy Kristy ary indrindra araraoto ny fotoana rehetra aza olao miseho amin'ny manodidina anao fa kristianina manana ny Kristy ho togo sy mpavonjy ianao. Iaho namalalo mety tsy nandehandeha fahatany olo
izany ronjataona ny ainan'ny misionera izany ka mbola mahatonga ny filazantsara ho velona sy ainatsika kehitriny tsy nahatete fahatanio zany fa taolo misionera maro samihafa avy any pays de Galles tahaka ny David Jones sy Thomas Bevan sy ny hafa rehetrarehetra koa natahotra reny ny sambo izay nandehanana tamin'izany fotoan'izany dia mbola tsy ara-dalàna loatra niaritra ny onja sy ny tafiditra ny ranomasina maro samihafa tonga taty Madagasikara eo raha teo tsy fifandraisana amin'ny olona ny tsy fahaizana ny teny malagasy sy ny sisa ary dia nandray azy reny tahaka ny fahavalo mihitsy ary mifaritra maro samihafa teo tazo sy ny karazany teo tany izay tsy nahazaka azy ireny rehetrarehetra reny tsy nisy nahatahotra azy midikany tsy nisy nahamenatra azy fa na dia niatra tamin'ny ainy azy dia niezaka izy hitory ny filazantsara ary mijoro vavolombelona fa kristianina ary zany rehetrarehetra zany tany ambony tany dia mety niainantsika tao anatin'ny fahasomena no atsika malagasy nitorana zany kanefa kosa ronjato taona ty aoriana indray faly isika na izanaiza tongan'Andriamanitra atsika noho ny fianarana aty amin'ny fireneny ty noho ny asa mandraraha aty amin'ny fireneny ty sy noho ny antony maro samihafa amin'izay misy ianao fa tsy epiany dia izao fahasoavan'Andriamanitra zany isika satria fitiavan'Andriamanitra atsika zany noho izany raha tsapanao fa fahasoavan'Andriamanitra no iainanao tahaka an'izany raha tsapanao fa ny fitiavan'Andriamanitra nato izao anao araka ny voalaza Paoly apôstôly ihany dia izao aza menatra ny vavolombelona tomponsika eo amin'ny fiainanao liavana malala amin'ny tompo inoa ny fitazany mpanao salamo azy tamin'ny pereka eo mba zay nivakitsika teo ao amin'ny salamo fahenina miapolo andininy fahavalo sy ny fahasivy andeo avelo vakina indray zany misaoran'Andriamanitsika ny firenena ary asandrato ny feo fiderana azy izay mampitoetra ny fanahintsika ny fiainana ka tsy mamela ny tombontsika angozozo ny teny mpanao salamo tenenana zany avy dia izao tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika fa misy fotoana mampangozozo ny fiaina misy fotoana tsy mampitoetra ny fanahintsika amin'ny lafin-javatra maro sy sisa kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra kanefa noho ny filazantsarany Kristy kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nombatsika sy mitantana atsika raha ny sitsintsika raha misaotra an'Andriamanitra sy mankalaza azy amin'ny tsingerin-taona toy izao ry havana malala fantaritra azy zany fa ny zavatra takin'ny tompo amintsika dia izao isika malagasy kristianina naiza misy itsika na manoloana izay mety ho fiarahamonina manoloana izay mety ho culture na ny volotsaina izay iaina amin'ny firenena misy atsika izao mitakin'ny tompo amintsika dia izao na inonina misy atsika tsy molazay mefitsika manikara ny FLN sy niny tsisy zany fa ninonina zavatra takin'ny tompo amintsika dia tokana ihany naiza misy anao ary anao tony fotoana misy eoa fa malagasy ianao ary misy eo fa malagasy kristianina ianao malagasy mivavaka ianao ary azambelana no vavolombelona atsika amin'izany tsy moramora ho iao zany aby ary tsy tamin'ireo misionera reo ihany tsy niainany fiangonana ihany fa samy mba mety namany fahasarotantsika na nisambatan'olona tsirairay azy manoloana ny zavatraritra iainy atsika enoany ery avako amin'ny salamo fahenina ambinipolo amin'ny salamo fahenina ambinipolo ane ny faharoa ambinifolo dia misy ohatran'izao hoe efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano zay fa nitondra ray mivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika tia zany tsy zavatra mora filazantsara tsy zavatra mora no mijoro vavolombelona fa kristianina ianao esonin'ny olona ianao raben'ny olona ianao ary tsy omen'ny olona voninahitra ianao indraindray lazain'ny olona fahatany ianao lazain'ny olona fa miteniteny foana ianao rehefa mitondro filazantsara ka milaza hoe kristianina lazain'ny olona fa tsy manan-katao ianao lazain'ny olona fa tsy mahay mpandaniana fotoana ianao fa izany rehetrarehetra zany la endriky ny afo nampandehan'ny tompo vakivakitsika kanefa kosa aoka mitsakatsika fa rehefa ny tompo ny maniraka rehefa ny tompo ny mengavy aminao
ary rehefa mitompony mibaika anao tamin'ny teny hoe aza menatra ny filazantsara dia fatary fa tsy maintsy tafavoaka ianao ka dia mitondra tsika hivoaka ho amin'ny fitahina mahatretsika tokoa misy raray avy. Miavana malalo amin'ny tompo ty zavatra teneniko foana misaoran'Andriamanitra sika ary raha mandre izao tenin'Andriamanitra izao ny ray tanyrazana sy ny mpiaraka ny fianakaviantsika sy ny hafarehetra rehetra isika le miavako rehefa ty apita amin'ny ranomasina rehefa ty andafo izany mampisiritra ny ray tanyrazana amintsika lasa ny andafony miasa ny andafony mianatra ny andafony mipetraka ny andafony sy ny sisa sy ny sisa ry avana nalalo amin'ny tompo mety misy antony izy matomboky miteny izany ary tsiritiny olona rehetra na inonao tao andeha tepita-dranomasina fa tokony saotra n'Andriamanitra kosa isika fa na eo azany rehetrarehetra zany dia apetrao amin'ny tompo ny fiainantsika apetrao amin'ny tompo no avintsika rehetrarehetra fa ny tokony ho fantatsika sy ny tokony ho haitsika ao anatin'izany miavaka be izao iangaven'ny tompo anao iangaven'ny tompo ao iangaven'ny tompo atsika rehetra dia izao aza menatra dia ho vavin'ireny tompontsika mino ato fa rehefa hialy eto isika amakivaky ny 5 taona ho avy iray amakivaky ny 50 taona ho avy amakivaky ny 900 taona ho avy tsy maninona mbola anana taranaka avokoa isika rehetrarehetra an'Andriamanitra ny ainy izy mahalala zany rehetrarehetra zany dia mifaneva tena ho ataontsika dia izao raha mbola velona koa ka kristiana raha mbola velona koa ka mena Andriamanitra fiaina raha mbola velona koa ka mena Andriamanitra fitahina dia izao tsy maintsy mijoro ao kristiana tsy menatra ao kristiana tsy menatra fa mivavaka tsy menatra fa manokan'Andriamanitra ary izy re miany lotoko izay ny voalohany aho inoko fa mety amintsika rehetra zany fa ny faharoa mety anisan'ny ten'Andriamanitra izay hoentina manambara izao fankalazana izao ihany koa indrindra ny 5 taona izay norena ny fiangonana antsika Madie Québec izay ampametletena ny ilazana azy fa anisan'ny fiangonana antsika voalohany ateny faritra Amerika Avaratra dia izao Matthieu 7:20 andiny fasivy ambin'ny folo tapany amana hoe komandiany ianareo dia mitoriny ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mandiany ianareo dia mitoriny ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ry avana malalo ny anisan'ny voambolana anankiray matanjaka ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany ny baiko hoe mandiany ianareo izy ilay ianareo mazava tsara tao Matthieu 7:20 fa mamaraparanazy zany toko 7:20 zany mamaraparana ty filazantsara Jesosy Kristy araka ny Matthieu ty Jesosy Kristy io le manila akeo fa ilay ianareo anatin'io ao dia ao ko fantatsika tsara taon'ny mpianatra taon'ny manardia azy taon'ny efa niova fo taon'ny nentina naiky tao nisy antsoantso azy angamba tao tamin'ny fotoana io tamin'ny fotoana izay nasarotra ny fitoriana ny filazantsara niaretan'i Jesosy Kristy dia nisy ny antsoantso tao ka isan'ilay niteny omboy io sy ny sisa sy ny sisa fa saingy kosa rehefa nitsangana tamin'ny matiny tompo dia naniraka ny rehetra mba hitory ny filazantsara mba hiezaka izaka ny filazantsara zany ka ho izy mandiany ianareo ny anareo ankehitriny dia sika izao tsy asiana resaka FJKM tsy asiana resaka ECAR tsy asiana resaka FPNK mbola tsina raha mety diso mifanonako azy aza asiana resaka hoe FLM na inanareo fa kristianitsika isika ilay ianareo isika hitory ny filazantsara isika tsy hoe ilaza nara-piangonana zavatra hafa zany fa isika rehetra hitory ny filazantsara mandiany ianareo aiza isika no mandeha tantanan'Andriamanitra isika aty Amerika Avaratra ry avako malalo ny tompo indreny fifalian'ny tompo raha aty amin'ity faritra Amerika Avaratra ty ho feno fiangonana ary isan'ny mandray anjara amin'izany isika malagasy kristiana rehetra isan'ny famometanana amin'izany isika malagasy kristiana rehetra
na amin'ny endrik'inona na amin'ny endrik'inona fahatsika amin'ny filazantsara na amin'ny teny gasy na amin'ny teny frantsay isika na amin'ny teny anglisy isika na ny teny pirenena hafa no ahafahantsika manatanteraka an'izany torio ny filazantsara mila mandeha isika ny atao hoe mandeha hoe ivezivezy moa zany zay tsy maintsy mandeha reny missionnaire vao tonga ny filazantsara ta Madagasikara vezivezy moa zany zay mpanao salama tsy maintsy mivezivezy vao voatonga ny filazantsara amin'ny alalany salama ivezivezy moa zany zay Jesosy Kristy tsy mba nametrahan'lohany fa tsy maintsy mivezivezy hitoriana ny filazantsara ary zany tokony fantatsika ao anatin'izany ino ny any Matio mpiavaka Matio toko 12 lay vakina tamintsika teo ka ny ambiny fa 12 izao ny ao ino ny mpanompo izay no fidi ny malala sy isika ny fopin'izy apetraka ho amin'ny fanahy ary toro ny rary amin'ny jenilisa raha tena marina an'izany ry amako haitsika tsara zany tantara izany fakasy tsara Andriamanitra an' Jesosy Kristy ary tsy miraha ny fahatany fotsiny ihany fa hitiavany ihany hitiavany ianao ka mahatonga antsika ho velona mandrakakely no Jesosy Kristy nandehandeha dikan'izany no Jesosy Kristy nifidy olona anankiray rehefa nifidiana Andriamanitra ianao no tokony andraikina amin'ny fiangonana na iza izy dia tady teo tsy maintsy mandeha ary rehefa mandeha mizana fikazatsika kanefa koa iava ny faharoa dia izao akoatra ny voambolana hoe mandeha dia tokony ho haitsika tsara ka mandeany ianareo dia mitoriny filazantsara amin'iza amin'ny olombelona rehetra tikan'izany izao aza mifanavakavaka averiko ray mandeha rehefa mizara ny filazantsara aza mifanavakavaka ry avaky lalalo amin'ny tompo zao mpanompon'Andriamanitra amparika tena nitenenako an'izany eto ifampizarako n'izao tenin'Andriamanitra zao aminao ny anarana FJKM maekana FLM sy ny sisa manolotrosy ny hafa rehetrarehetra vany anarana fandaminana fotsiny zany amin'ny fiaina fa ny adidy rehetrarehetra mbola samy anatrika ho anatrehan'Andriamanitra sika rehetrarehetra tokony fantatsika zany anatrika ho anatrehan'Andriamanitra sika amin'ny fotoana rehetra ka nadinana ianao ve nandeha ianao so nanavakavaka aoka isika tsy hanavakavaka na izy ataovy manireny filazantsara avokoa ny olona rehetra midikan'izany teny toko izany ary indrindra indrindra meteza hiara iasa amin'ny olona rehetra hitoro ny filazantsara satria ny filazantsara ny Kristy fa tsy amin'ny fiangonana iray ary tadedio tsara fa ny famonjena dia ho an'ny olona rehetra fa tsy natokana ho an'ny fiangonana iray riavana malala mety mila mijoro vavolombelona isika kristianina rehetra aty Amerika Avaratra ary isaorantsika ny tompo amin'izany rehetrarehetra mila mijoro vavolombelona isika mpitondra fivavahana rehetra isika kristianina rehetra na iza na izy ka andeha atao hoe malagasy mba ho sa hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra isika mba ho fidian'Andriamanitra na ny kely na ny lehibe izany hoe dikany fotoana ny Kristy efa taontsika sy zarintsika tsara sahady ireny zanatsika ireny mba izany tono zany filazantsara jereo tsara re amo fa rehefa masaikatsaka tsy niky sekolelady teto Québec ihany ireny fa ny sekolelady rehetra ny ankizy rehetra nitsangana maky vitivitsika rehetra zany eo ampisaina Jesosy Kristy tsy nanavaka na iza na izy fa Jesosy Kristy nampitonatsika ho ray noho izany tsy maintsy ho ray mandrakariva isika ao anatin'izany ao amin'ny Efesiana ry avaka toko 5 izay perikôpantsika teo ny 5:7 sy ny 20 dia izao hoy Paoly apôstôly amin'ny anarany tompo mifampilaza amin'ny salama sy ny firana ary ny tononkira-panahy dia mirasy ny kanoa aomponareo ho an'ny tompo misaorana Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika dikan'izany tsy nisy nytenen'ny tompo tao amin'ny otokatramonao ihany ianao manao an'izany
tsy izy nytenen'ny tompo ianao ao amin'ilay sampana misy anao ihany na ao amin'n'ray fiasana aminao ihany na amin'ny fianakavianao ihany na amin'izay mbatitianao ihany na mpiray fiangonana aminao ihany tsy zany ny ao fa ny tiam-polo lazaina dia izao raha mbola kristianina koa ianao ka azonao atao ny fampizaran'ny salama, azonao atao mihira ny tononkira-panahy tahaka ny nataontsika omaly, azonao natao ny misaotan'Andriamanitra mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia atao izany midian'izany mandiany ianareo dia mitoriny filazantsara amin'ny olombelona mihitsy. Dia riavana malalo amin'ny tompo izany no miandry antsika ary izany no mitiavana tompo antsika tady efa mijery antsika ny tompo toloaitsika izany jery antsika ny tompo manao ny reto malagasy kristianina ny Amerika avaratra reto na izy ary tsy mitsara ny teny izany mijery antsika ny tompo mba mifankativa ireo samy fanenjika avereo samy fakifosa avereo samy fampilololoka avereo sa tsy mba mifampivakizara sy ny sisa ireo riavana manalo amin'ny tompo zaho mino fa raha mahita an'izany tompo dia mba faly izy mahafaly azy dia zao tsy marina kay fa tena mifankatia malagasy kristiana tsy marina kay fa tena kristiana tsy mifampilololoka tsy marina kay fa samy manonona ny anaran'i Kristy ireo ary afaka mifanometana ho amin'izany rehetrarehetra izany. Riavana malalo amin'ny tompo ny fankalazana tsy geri-taona tahaka an'izao na 4 taona na 5 taona na inona n'inona dia hisaorantsika n'Andriamanitra fa mbola mijoro ny fiangonana ary rehefa misaotra n'Andriamanitra fa mbola mijoro ny fiangonana tahaka an'izany dia tadio fa mbola hanavaozantsika ny fanontran-tenantsika indray hoeo anatin'Andriamanitra mba hanavaozantsika ny fanekena ny amin'ny tompo ka na inona na inona tompo tsy geri-taona omena ho anay eo amin'ny lohavindray satria kristianina izay dia tsy omenatra ny vavom-belona satria kristianina izay dia andeha ka hizara ny filazantsara ho amin'ny olombelona rehetra. Faniny tompo niataka antsika amin'izany ary tsarovy fa hibohibohika ao aminao ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Hoy ny salamo faraka amin'ny 9 andiny 5 ka hatramin'ny 1 iao amin'ny anaran'ny tompo satria izaho ndraky hita amin'ny fitiavana dia hamonjy azy anaratra azy aho satria mahalala ny anarako izy hiantso ahy izy dia mahaly azy hoe aminy aho raha olo izy hamonjy sy anome voninahitra azy aho hovokisako fa ela velona izy ary aseho azy ny fomonjeko. Dikan'izany ny andrasan'ny tompontsika mikaterany amintsika tsy misy fepetra izany dia izao isika sapa isika tsy matahotra isika tsy misalasala isika manam-pifaliana anararoatra ny fotoana rehetra izay omeny tompontsika fa kristianina isika ka tsy omenatra ny filazantsara ary indrindra koa isika mandeha isika tsy manavakavaka na iza fa mizara sy mitoro ny filazantsara ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny olombelona rehetra ho tanterantsika n'izany ary ho tanteraka amintsika ny fahasoavan'ny tompo. Amen.